sampam-pampianarana opitsabo manome 420 ora ny fanjakana amalina ny fitakiana izy ireo. Fifidianana kominaly tokony hovaina ny lalam-pifidianana hoy ny KMF Knoe. Filohan'ny FMF ho tanterahina ny 14 aogositra izao ny fifidianana. Magnano mbola tsara tsika jiaby izay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'izao matonaly izao. Talata fahasivy ny volana Jolay taona 2024 tonga soa indray ato amin'ny fotoagna ny vaovao manasanao ampanajana hanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Mahakasika ny resaka politika dia tokony hovaina ny lalàna ifehezana ny fifidianana n'ireo tompon'andraikitra eny anivon'ny commune hoy ny avy amin'ny KMF Knoe tamin'ity androany ity mba hialana amin'ny zavanisy teo aloha no antony izany izay mety anointoina ny asany mpanatanteraka moa no antony hitakin'ny KMF Knoe amin'izany. Manana ny tolo-dalàna momba izay raha teo moa ireo solombavambahoaka izay voafidy izay efa ben'ny tanàna teo aloha ihany koa. Ankoatran'izay dia tokony hosarana ihany koa raha ny fanatanterahana ny fifidianana ny mpanolo-tsaina sy ny fifidianana ny ben'ny tanàna araka ny nambarany KMF Knoe hatrany. Vaovao tanteriny Edena Elia sy Mathieu Princy. Manohitohina ny asan'ny ben'ny tanàna ny tsy fitovit-hevitra misy eo aminy sy ireo mpanolo-tsaina ka vao maika sakana ho amin'ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ny komina izay tantanina izy ireo izany. Komina maromaro manerana Madagasikara no miaina io toe-javatra io amin'izao. Manoloana izany indrindra tokony hovaina ny lalàna ifehezana ny fifidianana ireo tompon'andraikitra eny anivon'ny komina ireo hoy ny filohan'ny KMF Knoe. Rehefa mpanao politika no manapa-kevitra dia ny mpanao politika manana ny idéologie politika mibaiko azy dia mitombona koa ny raisonnement sy ny fanapa-kevitra. Fa rehefa olona misababaka hoe indépendant no manapa-kevitra dia matetika tsy mandeha any amin'ny laoniny le fanapa-kevitra satria na zavatra ho tapahany ara tsy fantany. Dia ny tiana ho tenenina zany dia zao hoe afaka hovaintsika ny lalàna ifehezana ny fifidianana ny tompon'andraikitra eny anivon'ny commune araka ny fangatahan'ireo ben'ny tanàna izay lazaintsika fa sedra olana na araka ny fangatahan'ireo ben'ny tanàna satria misy manipulation politika koa avy ao ambadika. Betsaka ny zavatra mety mitranga ka ho anay zany ny lalàna izay ho apohitratsika eo tsy hany ny olana ho anay fa ny hoe ho ajaintsika ave ny lalàna ifehezantsika ny fifidianana. Efa manana tolo-dalàna ao amin'izany ny ankamaroany ireo solombavambahoaka voafidy farany teo izay efa ben'ny tanàna teo aloha. Tokony sarahina ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny fifidianana mpanolo-tsaina mba hananan'ilay mpanatanteraka fahefana betsaka kokoa amin'ny fanatanterahana ny tetikasa tsy ny ampandrosoana ny tanàna. Mba tsy hisy ny olana eo amin'ny sehatra ny fanatanterahana ny asan'ny mpanatanteraka sy ny filakevitra dia tsara kokoa raha hosarahana ny ataontsika hoe ny vata fandatsaham-bato ho an'ny ben'ny tanàna sy ny vata fandatsaham-bato ho an'ny mpanolo-tsaina. Amin'izay fotoan'izay dia ireo izay ben'ny tanàna lany dia manana ihany koa izy le atsotsika hoe majorité aty anivon'ny mpanolo-tsaina ka tsy hisy na tsy ho hitataratra loatra intsony ilay ataontsika hoe olana eo anivon'ny mpanatanteraka sy ny mpanolo-tsaina satria ny zava-nisy teo aloha dia zay candidat ben'ny tanàna ka tsy lany dia lasa mpanolo-tsaina izy dia lasa misy endrika mety hoe fanakatsakana maro samihafa amin'ny fanatanterahana ny asan'ilay tena ben'ny tanàna mpanatanteraka izay lafin'izay. Na izany aza manahy hatrany eo anivon'ny KMF Knoe fa tolo-dalàna efa voavolavolan'ny gouvernemanta no tsy maintsy hodinihana mandritra ny fivoriana voalohany anteny meram-pirenena mikasika io fifidianana ben'ny tanàna io raha toa ka atao tery-vaimanta ny fanovana io lalàna io. Raha ohatra ka ny solombavambahoaka izay anomboka ivory amin'ny talata herin'ny androany anovany io lalàna io somary azakazaka raha ataontsika ihany satria raha miova io lalàna io tsy mino izahay hoe tolo-dalàna na proposition de loi avy any amin'ireo solombavambahoaka ireo mivoaka eo fa tsy maintsy projet de loi avy any amin'ny gouvernement. Izany hoe azakazaka raha ataontsika aorinan'io zany dia ny gouvernement zany efa nanomana didim-panjakana ihany koa avy hatrany mba anaovana ny fanakianany mpifidy na ny convocation des collèges électoraux dia anatratrarana le 70 andro
milohany daty anaovana ny fifidianana raha ho tanterahana araky ny tolo-kevitry ny seniny. Na isy aza ny fanovanany lalàna mbola sarotra ho an'ireo tilin'ny lalàna ny fanajana azy. Saingy miainga amin'ny fampiarana sy ny fanajana ireo lalàna efa misy amin'izao no ahafahana manovana tsi ny lalam-pandrenana mifandraika amin'ny fifidianana. Fa amin'ny herin'ny niany no anatanterahana ny fivoriana voalohany ataon'ny antenimieram-pirenena taorian'ny fivoahan'ny vokatra ofisialy ny fifidianana solombavambahoaka farany teo anisany lahadinika izay atao amin'izany moa ny fananganana ny bromaharitra eo anivon'ny antenimieram-pirenena izay efa mandeha sahady ny kajikajy momba an'izany amin'izao fotoagna izao ary nanambara ny solombavambahoaka lany tamin'ny anaran'ny antoko tim fa tsy anaiky izy ireo ary vonina ny hiady manoloana ny izay tsy mety rehetra indrindra eo amin'izany kajikajy amin'ny fananganana ny bromaharitra izany. Etsy andaniny moa amin'ny maha antoko mpanohatra ny tim izay nalanan'ireo solombavambahoaka ireo dia afaka mitondra fanamariana sy tsikera izy ireo manoloana ny trangana fivaonana amin'ny lalàna velona misy eto Madagasikara. Rahantsika ny andindiny izay tateriny Edena Eliatrany. Herinandro katroka androany dia higadina ny fivoriana voalohany andraisana ireo solombavambahoaka voafidy. Isan'ny tena antony ity fivoriana ity ny fifidianana ireo mpikambana andrafitra ny bromaharitra. Efa mandeha amin'izao ny kajikajy politika sy ny siosion-dresaka momba izany saingy vonina ny joro hatramin'ny farany ny solombavambahoaka avy amin'ny antoko tim amin'ny famerenana indray ny asin'ny antenimieram-pirenena hialana amin'ny kitrano hatrano. Ankapobeny moa iaraha malala fa ny antoko na hoe ny vondrona antoko izay miaraka amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao no maro nisy ao anivon'ny antenimieram-pirenena. Misy ny mety hoe kajikajy melon'ny fotoana ataon'ny zareo amin'izao fotoana izao. Fa kosa ny solombavambahoaka avy amin'ny antoko Madagasikara dia vonona hijoro hatramin'ny farany. An'izay antsoina hoe famerenana ny asin'ny antenimieram-pirenena izay ary mijoro araka ny efa nambarany teo anivon'ny bureau politika fa antoko izay mpanohatra. Ny manohatra tsy midika hoe andeha hitondra olona ny andalam-be akory ny antoko Madagasikara fa mitondra ny hevitra sy mitondra ihany koa izay mety fanamariana na tsikera amin'izay hita sy tsapa fa mivoana amin'ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena. Ankoatra ireo mbola tsikaritra eny anivony ity androm-panjakana iray ity ihany koa ny tsy fisian'ny miralenta 720 amin'ireo solombavambahoaka 120 irery ihany no vehivavy. Aiza ho aiza araka izany ny fanajana fa tokony hitovy ny fandraisana andraikitry ny lahy sy ny vavy eo amin'ny fitantanan-draram-pirenena. Lafim-baovao hafa kosa indray manome 420 ora ny fitondram-panjakana sy ny tompon'andraikitra izay voakasika n'izany ireo mpianatra miofana ompitsabo izay miasa eo anivon'ny hopitaly eny amin'ny HIR Anosy. Tamin'ny androany moa no nanatanterahana ireo ny fivoriana izay nanapahana ireo izay fanapahan-kevitra izay raha tsy miboaka amin'ny alakamisy ho avy izao farafahatarany ny fandoavana ny tambo-karama ireto mpianatra mpiofana ho mpitsabo ireto dia isy ny fampiatona ny asa eny anivon'ireny hopitalim-panjakana ireny indrindra eo amin'ny HIR. Fanamparazavana eo amin'ny sary ny erizora Jaonarivony. Tambo-karama 2 volana nanomboka tamin'ny volana May 2012 sy 2014 teo no tsy mbola voarain'ireo mpianatra ho mpitsabo izay miasa eny anivon'ny hopitaly Ravangendrena Valina Anosy. Manambana ny tokony araka izany ireo mpianatra ireo. Iato ny asa eny anivon'ny sampandrara tsirairay avy raha toa ka tsy mivoaka anatin'ny 420 ora ny volana ny bon de caisse compte ny volana May sy Jiona izay tsy mbola noraisina. Iato ihany koa ny asa rehetra eny anivon'ny service tsirairay avy manomboka ny fahaen'ny volana manaraka ny volana izay tsy andraisana ny tambo-karama. Miandry ny isin'ny fifampidinian'ny tompon'andraikitra momba ilay fampiakarana ny tambo-karama ihany koa ireo mpianatra. Ireo raha ravina ny voalaza ny fanambarana izay nataon'ny interne en médecine ao amin'ny HIR
Tao afara ny fivoriana izay notanterahin'izy ireo ny talata fahasivy ny volana Jolay 2024. Tafiditra ao anatin'ny fitakian'ireo mpianatra ihany koa ny mba handoavana ny volan'izy ireo ara-potoana sy ny hampiakarana 570 isan-jato an'izany tampo-karama izany. Nambaran'ireo mpianatra ho mpitsabo miasa eny amin'ny hopitaly Vaovao Mbs fa efa nisy ny fifampiresahana teo amin'ny solotenan'izy ireo sy ny tompon'andraikitra talohan'ny fetim-pirenena teo iny, saingy hatreto tsy mbola nisy notanterahana izay fifanarahana nisy. Nefa efa isasaka indray izao ny volana Jolay. Mavozo miseho sy maneho hevitra ihany koa ireo mpianatra ireo manao ny fitakiana satria tratra ny tsindry sy ny fandrahonana ka misy fiantraikany hatrany amin'ny qualification sy ny validation ahafahany mahazo ny mari-pahaizana raha vao mijoro mitaky izy ireo. Matetika no ahenona fitokonana na fitakiana hatrany eo anivon'ity sehatra ity. Mitaraina ireo mpianatra ho mpitsabo ireo fa tsy misy intsonina ny vola atao sarandalana amonjena ny toeram-piasana azy, kanefa ny interne en médecine no isan'ny mampiodina ny asa maro eny anivon'ny hopitalim-panjakana ireny. Manodidina ny 900 ny isan'ny interne ao amin'ny HR manokana. Tsy ny eto andrenivohitra ihany no mitaraina amin'ny tsy fandraisana ny tampo-karama fa hatrany amin'ny faritra ihany koa. Ny any Mahajanga ohatra efa mahatratra 5 volana tsy nandray ny tampo-karama araka ny loharanom-baovao. Vaovao ny fahasalamagna izay hatrany dia mbola mila ezaka bevata raha ny fanentanana ny olona eto Madagasikara hanome lio maimaim-poana satria mbola maro be ny filana izay tsy maharaka raha ohatra ka eo amin'izay resaka fanomezana lio izay no resahana. Ny sokajin-draha omo no betsaka indrindra ho an'ny malagasy raha ny sokajy AB kosa no kely indrindra amin'izany resaka izany. Ny andindiny izay vaovao izay eo amin'ny sary ny erzora Janarifony hatrany. Tsy mbola maharakotra ny filana eo amin'ny fitsaboana sy ny famonjena aina raha ny tahirin-draha ao amin'ny ivitoerana regionaly fitahirizan-draha. Ny etsy amin'ny hopitaly Vaovao Anosy no isan'ny lehibe indrindra eto Madagasikara izay misahana ny famatsiana lio amin'ny hopitaly jiaby ato anatin'ny faritra Analamanga na ny miankina amin'ny fanjakana na ny hopitaly Miaitena eny hatramin'ny faritra aza indraindray. Misy ihany ny mpanome lio an-tsitrapo eto Madagasikara saingy tsy mahasahana afa-tsy ny 570 isan-jato ny filana ihany izany. Eto Madagasikara ny fanomezan-draha dia maimaim-poana. Tsy misy omena vola zany ny olona manome raha fa tena manome amin'ny sitrapo. Ny raha zany izay vokarina, izay amboarina zany apetraka anatin'ny paosin-draha dia tsy vidiana vola. Ny alovola dia ny fanaovana fitadiavana le sokajin-draha na ny groupage zany, iny zany misy sarany iny. Ireo zany dia tsy misy alovola ety amin'ny hopitalim-panjakana fa ny fanjakana no miantoka ny mividy an'izy io. Fanjakana zany mividy an'le kitapon-draha, le vaovao le madio tsara tsy mbola nampiasaina mihitsy sy ireo réactifs izay ampiasaina hitiliana ny arety mifindra. Fa kosa ireo any amin'ny hopitaly tsy miankina dia ny hopitaly tsy miankina zany dia mandoa kosa ny sarany reto le paosin-draha vidiana zany sy ny réactif izay anaovana ny fitiliana. Fa ny ety amin'ny hopitalim-panjakana dia tsy misy vola efaina akoatriny ny groupage sy ny phénotypage zany fijerevana an'le sokajin-draha zany. 5 alina kitapo ny lio voakira ny ivitoerana fitahirizan-draha eto Analamanga amin'izao raha toa 9 sy 1 alina kitapo izany teo aloha. Mbola betsaka nefa ny marary sahirana mitady lio, indrindra fa ireo manana ny sokajin-draha AB. Latsaky ny 1 isan-jato ny malagasy ihany no manana ny sokajin-draha AB io. Misy ny karazana aretina izay tena mila lio maro. Ny filana moa zany dia miankina zany amin'ireo filana rehetra eran'ireo hopitaly ireo eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia ao anatin'izany moa zany ny fandidiana, ao anatin'izany famelomanaina, ny servisin'ny homamiadana izay misy filana raha betsaka tokoa, ny servisin'ny fampiterahana, ireo maternité rehetra eto Antananarivo. Dia ao koa moa zany ny zazakely sy ny olon-dehibe amin'ny mety hoe tsy mila fandidiana fa mila ny filan'ny-draha. Raha resaka sokajin-draha ilay tsika dia ny sokajin-draha hoe ilaina moa zany dia miankina io miova isaky ny mponina zany ny ataontsika hoe sokajin-draha.
raha ny malagasy manokana zany zao a dia nibetsaka ndritra misy zany a dia ny sokajy o a manarakaraka ny sokajy b a manarakaraka ny sokajy a ary kely indritra zany ny sokajy a b. Ny sokajin-draha be moa zany a somary ambonimbony a aty amin'ny faritra afrikanina sy ny aziatika dia tsika moa zany ao anatin'izay dia betsabetsaka kely ny atsika ny sokajy be fa raha mpitahana amin'ny any amin'ny lazaintsika hoe race caucasienne na ny fotsioditra dia ny azy a no ny mandeha aloha dia any manarakaraka be vitsikely a dia abe no kely manaraka indrindra dia mifandraika amin'izay zany ny filana arakarak'ilay ataontsika hoe profil phénotypique ny raha. Etsy andaniny misy ataon'ilay hoe résus négatif na résus positif io moa zany le antigène grand D ny raha any amin'ny zareo vazaha fotsioditra ny azy a 5.valopolo isanjato ny mponina no misy an'le grand D zany hoe résus positif fa ny 5.folo isanjato dia résus négatif. Aty amintsika kely noho zay zany fa ny aty amintsika latsaky ny ray isanjato no misy an'le hoe résus négatif tsy misy an'le antigène grand D. Dia mifanahaka amin'izay zany le filana zany hoe ny olona raha ohatra ka hoe résus négatif zany a vitsy ny olona résus négatif aty amintsika ka raha misy filana amin'ny résus négatif zany dia kelikely kokoa ny ataontsika hoe fisian'ny sokajin-draha misy an'izay zany. Dia raha atao amin'ny ankapobeny zany dia ny filana dia miankina amin'izay hoe soritra amin'ny sokajin-draha zay a eto amin'ny firenena malagasy. Fepetra maromaro no takiana amin'izay te hanomely io, mila salama sy tomady ny vatany, tsy olo mampirafy, tsy olo miray amin'ny olona mitovy fananana aminy, ampy sakafo sy ampy torimaso tsara ary feno 12 taona no mihoatra ny olona afaka manomely io. Sady fiarovana ny marary handray ilay lio izany no fiarovana ny mpanome ihany koa. Izay ny momba niny fa ikoragna resaka fanatanjahantena indray antsika ho tanterahana amin'ny fa 24 ny volana aogositra ho avy izao ny fifidianana izay ho filohan'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra ka ifarana amin'ny fa 12 ny volana Jolay ity, izany hoe amin'ny joma ho avy izao no ifarana ny fametrahana ny taratasy filatsahana ho fidiana amin'izany. Ny manodidina an'izay indrindra tsara ho fantatra tateriny Jessica Miray eo amin'ny rindran-tsariny Manora Andriamalala. Ny farany volana novambra 2024 no nanendreny FIFA ny comité de normalisation hitantana ny Fédération Malagasy ny taranja baolina kitra rehefa lany ho filohan'ny Confédération africaine baolina kitra na ny CAF ny filoha teo aloha Amad. Efa nivoaka kosa amin'izao ny tetiandro anatanterahana ny fifidianana izay solitoerana ny Amad sy ny komity mpanatanteraka ao anatin'ny FMF. Ny fa 24 ny volana aogositra izao araka izany no ho tanterahana ao Toliara ny fifidianana. Ifarana ny zoma fa 12 ny volana Jolay izao amin'ny 10:00 kosa ny fanaterana ny toto-taratasy filatsahako fidiana. Ny voalohany volana aogositra izany no amoahana lista ofisialy n'ireo kandidata ny lasako fidiana. Aorian'ny ny fivoahan'io lista ofisialy io dia isy avy eo ny fanaovana atsapaka ny anaran'ireo kandidata isoratra ao anatin'ny bulletin tokana. Ny fahavalo hatramin'ny fahavalo amby 20 ny volana aogositra no daty voatondro anaovana ny fampelezan-kevitra. Ivoaka ny 24 ny volana aogositra andro ny fifidianana ihany moa ny foronana amin'izay mety ho filohan'ny fédération. Ny voalohany volana septambra kosa vao ivoaka ny vokatra ofisialy. Aorian'izay dia mirosa avy hatrany amin'ny famindram-pahefana eo amin'ny mpitantana ny comité de normalisation sy ny filoha vaovao izay ho lany eo. Ireo filohan'ny ligue 12 manerana amin'ny faritra 12 no mpifidy amin'ity fifidianana izay ho filohan'ny Fédération Malagasy ny taranja baolina kitra ity. Olona enina hatramin'izao no re fa ifaninana eo amin'ny toerana ny filohan'ny Fédération dia Hierra Soa Maromak, Alfred Randria Manampisoa, Doda Andria Miasa Soa ary Zakara Olona Rabekoto sy Lova Ramisa Manana ary ny Patrek Rakoto Mamonjy. Tsara ny mampahafantatra fa tsy mbola navoaka ny comité de normalisation hatramin'izao ny teti-bola tokony arotsaka ireo kandidata ho filohan'ny FMF. Olona tokony efa nisehatra teo amin'ny tontolon'ny baolina kitra ary koa tsy maintsy atolotry ny ligue no olona afaka irosaka ho fidiana. Dia inany koa tombokolay sy tombovavy no nandesintsika namarana ny fotoana tamin'ity niany ity, mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany, mametraka ny velomany mandram-pitafa ao amintsika jiaby koa ny tenako amin'ny manaraka indray. Samy tsara tombokolay sy tombovavy.